mpanao fanatanjahantena fatra am'izay fa tompon-dakany Madagasikara tamin'ny resaka atletisme efa nanao arts martiaux tagny Fianarantsoa mbola nianatra tao Andrenjato namana amin'ny kickboxing koa saika namako dolo reo maître ao Tananarivo reo hatram'izay ary efa mpanampy izy ireo efa tany amin'ny 10 taona mahery lasa tany manampy andry zareo ka rehefa natsapa zany ry zareo fa tena niapotika le taranja kickboxing de niantsoahana ry zareo tsara mba avotana ty taranja ty fa mizara roa mazava ho azy moa zany eo ny fitantanana de eo ny technicien sy ny fikarakarana ndreto mpiady na combattant antsika reo ara-pitantanana zany adidiko voalohany aloha nanangana ny rafitra tsika zao fa mitsangana ny rafitra fa ny DTN sy ny entraîneur national reo zany anatiny efa mandrafitra azy ary tena niraisiko araka ny tokony ho izy fa tsy tefy maimaika na tsy hoe namanamana fa tena nantsoko mihitsy reo tena Salamètre Kelly zao fondateur n'le kickboxing navelako mihitsy ry zareo miaraka amin'le tena technicien mandrafitra an'izay satria be loatra zany le manana dojo nefa tsy habilité kory fa fitadiavam-bola fotsiny reny zany zao tsy maintsy mbola verifiensika ny fahefany manangana an'le zavatra na irégularisentsika zay tsy ara-dalàna fa tena tokony zany le combattant hofaniny reny zany de tokony ho professionnel de ho ataontsika koa ny fitiliana n'ireo combattant tena mahay satria hanomana jeu des îles araka ny fanontaniana teo misy zany zavatra fiomanana court terme sy zavatra ho à long terme jeu des îles zany efa akaiky mitona ho avy de ny ataontsika zany hitiliana zany zay tena combattant mahay tena ho tohanana manokana ary eto zany tsy hisy kiantrano antrano zany tsony satria zay ny matetika na voa mpanao kickboxing indrindray aza fa misy tonga eny vato taloha de tsy pihina ny anarany fa soloana olo-kafa tsy mety amin'ny fanatanjahantena zay ka zay nisan'ny nifidianan'ny zalahiny tenako hametraka zay discipline zay amin'ny fitantanana n'ity taranja kickboxing ny fitadiavana matériel satria tsy mbola misy ligue manana reny ringa reny ka tsy ambola ny tenako fa efa agnatin'ny mitady lalam-bola sy ny namana hanampy am'izay zavatra zay fa ho ezahana zany ny hazahoantsika ringa maro ho zaraina am'ireny ligue reny ny matériel madinidinika moa ny entindreo miady dia ho vidintsika maro reny mba afahan'ny ligue zany le club manana ho ezahana amin'ny miandalana egny fa farafaratsiny zany ny ligue manana an'regny matériel regny hoentina manao compétition fiomanana ny tenenina teo fa agnatiny zay efa hanokatra ny saison 2022 tsika zao atao any Tamatavy amin'ny le 3 zao de hoany ahio hamonjy an'izay fanokafana ny saison ny ligue ny atsinanana zay saison 2022 any ka ny any Antsirabe 26 tampoka mety tsy tratra koa fa ataontsika zany zay ahatafaboaka ny Madagasikara amin'ity resaka taranja kickboxing satria tsy dirana politique io fa fanatanjahantena io fa ho an'olona rehetra na izy na viaiza na manana safidinina na manana safidinina aoka zany tsy atsofotsofoka atsika agnatin'le fanatanjahantena ny resaka politika fa zay aza no mety angamba ny dirako amin'io mba hialako kely isintahako kely amin'ny resaka politika aleoko mitsofoka amin'ny resaka fanatanjahantena